Lafa ny fampianarana kosa mbola mena ao anatin'ny tebiteby ireo mpianatra ny Sina amin'izao fotoana izao, tsy mbola nisy lohatretin'ny fandoavana ny saram-pianaran'izy ireo 12 volana lasa izay na dia teo aza ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Teteza Mita ny 12 ny volana marsa lasa teo tany Makao. Ny andindiny vaovao. Fanambarana ho any Andriamatoa filohan'ny fahefanavo ny Teteza Mita. Voninahitra ho any mpianatra vatsy fanjakana malagasy fianarana tiasina no manao izao fanambarana izao. Araka ny fampanantenana izay nataonao Andriamatoa filohan'ny fahefanavo ny Teteza Mita tany Makao 12 marsa 13 sy 14 lasa teo andomy volana 17 volana tsy voaloatra amin'izay na niarere ianao izay nanomezanao toky ho tanterahina n'ity volana jolay diavintsika ity. Fa olana aingana noho izany takinay satria betsaka ny olana menjady. Maro ny mpianatra manofa trano ivelany université kefa nogiaza ny tompotrano ny passeport noho tsy fandoavana ho fantrano volana maromaro. Ny ray aman-dreny efa bokany trosa sady efa lany fananana namidy nandritra ny roa taona. Ny olana ara-pahasalamana eo ihany koa. Manantena ny fahendrenareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana mahefa andovy atsim-pianarana 17 volana miaraka fampitaovana tsy voaloha. Masina ny tanindrazana.